Fananao veloma ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonarmapiana teny amin'ny lapam-panjakana Iavolokosa omaly Andriamatoa Robert Yamate amin'ny mahamaso ivoan'ny États-Unis nonina sy niasa teto Madagasikara azy nandritra ny 3 taona tapitra moa ny fepotona iasany ka izay indrindra no antony izao fametraham-beloma teny amin'ny filoham-pirenena izao. 3 taona taorian'ny natongavana Robert Yamate amin'ny mahamaso ivoan'ny États-Unis azy monina sy miasa eto Madagasikara dia tonga nametraka veloma teny amin'ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonarmapiana teny amin'ny lapam-panjakana ny Avolony tena nomaly noho ny fiafarany ny fotoam-piasany eto amintsika. Nanao jery-totika ireo asa vita nandritry ny 3 taona nahamaso ivoan'ny États-Unis azy teto amintsika ny rontondaka dia voaresaka tamin'izany ny nahatafaverina ny Madagasikara tao anatin'ny AGOA ny fitsidihana sy fanatrehana fivoriana maro nataon'ny filohan'ny Repoblika etan'ny États-Unis sy ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny USAID ary ireo tetikasa maro ny arahana tanteraka ny fampiresaka mikasika ny anoizana sy anatsarana izany fiara-miasa izany ihany koa ny rotonda ary nanamafy Andriamatoa Robert Yamate fa tsara ary tsy misy olana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis eo amin'ny lafiny rehetra. Ho avy tsy hoeleto moa ny hosolona Andriamatoa Robert Yamate anohy ny asany izay mahasoa voan'ny États-Unis eto Madagasikara.